Anio Alahady Fjkm telopolo volana Martsa 2020 andro lehibe manoka ny fiangonana maneran-tany izay atsiarovana ny tsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty dia ny andro Paska izany. Isika Fjkm kosa dia mamarana amin'ny lohahevitra manao hoe manorina ny FANEKENY ny TOMPO. Ry havana malala rehetra ao amin'ny TOMPO, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoy amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Mitsangana isaotra sy ideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Alleluia. Midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araky ny haben'ny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisy lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehovah. Alleluia. Amen. Anani fantasena lipantsakana ni fasana ni voa nuhierina ni anarana tsetoa tsivuatanata ananidera Zizanakinira Anani fantresena Dipantsakana Yanana dresi Laure ni fasana Ni fantsakani uta Kulasana Ni satana faturikuti Ni anarana natesi Adichaturi Anamidera Srisanakinira Anamifajesena Dipantsakana Heravuau Izimusakatra Izaukuifua Bausamacha Nifantaseniteso Duhakutuku Niadaranitsitua Ananganaiku Ananidera Zizanakinira Ananifantesena Dipantsakana Iombona amin'ny vavaka isika. Anao tokoa ny dera ry zanakiny iray, fa resinao ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty ianao. Mideranao izay fiangonanao, matsiaro ny alehiben ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay isan'andro isan'andro. Marika izany izao mbola ahafahanay
miara miombombavaka eto an-tranonao izao. Fa Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra marina ianao, mankalaza anao izay vahoakanao amin'izay rehetra anananay, amin'ny fiderana, amin'ny feonay. Misaotra anao ihany koa izay ny amin'ireo zava-mahagaga marobe izay tsy takatry ny sainay nataonao tamin'ny fiainanay, iny fa na dia tamin'ny herinandro lasa iny ihany aza. Matsiaro izany izay ankehitriny ka feno fankasitrahana anao ny fonay. Ankehitriny ihany koa izay mangataka ny mba ho tariny fanainao masina, hameno anay tsirairay avy tokoa, ahafahanay tena manompo marina anao. Ankasitrao ary izao fanompoana masina tanterahanay izao, mba ho enka sy ho feno ny voninay trao tokoa ane izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana sady tompon'ny finoanay, no ivavahanay toy izany. Amen. Faly miarahaba ny ankizy tanora rehetra indray na tratra izao andro Paska izao. Manasa antsika ankizy tanora ary hitsangana izao anatanteraka ny hira efa voalahatra isika. Fiadanansu aminiza fianaliza kama demokrasia risiar bituzamlari tumilala kamne fatsima itizanasu favizana fanalibufu itimisi fianana turukwana Majamu Dewi Tana Jasa Nufiana Tujukana Nuanya Piadanana Kurasu Jesosi Utupu Pamuti Anapakani Fianana Meritana la Fiadanana Mahali Chumajakiza. Ivavaka isika. Jesosy ao aminao tokoa no ahitanay fiainana sy fiadanana. Dia misaotra anao izay manaiky mandray anay indray ankizy tanora ankehitriny, ampahafantatra anay izany herin'ny fitsangananao tamin'ny maty izany. Dia ilay fanainao masina hiasa mahery eo anatinay tsirairay avy, ahafahanay mandray ny teninao indray ho fiainanao anay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masina izay angalana ny fampianarana ho antsika dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny marika. Luka azafady, Luka 4:20 ny 17. Filazantsara araka ny Luka 4:20 ny 17. Rehefa niarana hita isika dia rahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Amen. Mankalaza ny inona moa isika androany ireo ankizy tanora rehetra? Ary inona no tsarovana amin'izany Paska izany? Fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tamin'ny herinandro iny isika dia niaraka nanaraka ny herinandro masina. Dia tamin'ny azoma isika nanaraka ny nanomboana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa nanomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nalevina izy. Ary rehefa nalevina izy dia nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo
araka izay hitantsika teo amin'ny soratra masina teo fa ny maraina be nisy vehivavy anankitelo nandeha namonjy ny fasan'i Jesosy efa niomana tsara izy ireo nitondra emboka manitra hoe anosorana ny fatin'i Jesosy Kristy dia teny andalana izy ireo efa nieritreritra hoe iza mitsika re zany anakodian'ilay vato be izay teo amin'ny fasan'i Jesosy fa nga io vitantsika fa ngeza be ilay vato dia nandeha zareo dia rehefa tonga teo amin'ny fasany zareo dia gaga be fa efa tsy teo intsony ilay vato fa niditra tao anatin'ny fasana indray izy ireo fa efa tsy teo intsony ihany koa ny fatin'i Jesosy Kristy dia gaga be izy ireo fa avy any nisy zatovy ny akanjo fotsy nisy eo tamin'izy telo mirahavavy dia niteny hoe tsy ato intsony izy fa efa nitsangana satria fantany fa Jesosy no tetiavin'izy ireo fa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia fananganana antsika indray ho amin'ny fiainana zany hoe ny Jesosy Kristy zany raha maty izy ka nitsangana tamin'ny fahafatesana dia manome fiainana ho antsika ary izany fiainana izany dia fiainana feno fiadanana izay efa fampanantenandra teo antsika dia ho antsika ankizy sy tanora rehetra andeha isika hantoraka amin'i Jesosy Kristy amin'io fianarana sarotra be izay lalovantsika io dia anantona an'i Jesosy Kristy isika amin'ny olana izay tsy sahantsika lazaina amin'ny ray aman-drenitsika sy afentsika io dia andeha anantona an'i Jesosy Kristy isika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mafy sy atrehantsika dia andeha isika anantona an'i Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy efa nanome fiainana ho antsika ary izany fiainana izany dia fiainana feno fiadanana dia aza misalasala ary manantona ny Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika rehetra amin'ny fotoanantsika rehetra fa vonina ny aino antsika mandrakariva izy dia andeha hitsangana isika hiaraka maky amerina ilay soratra masina teo ao amin'ny inona no ahitantsika ilay soratra masina teo ahoana no voasoratra ao amen ivavaka isika misaotra Jesosy fa ny fitsangananao tamin'ny maty tokoa dia fananganana anay indray ho amin'ny fiainana ary izay rehetra manantona anao dia fiainana mandrakizay no azony dia misaotra anao izay fa isan'izay misitraka izany fiainana ao aminao izany dia iriza ao anatinay ary izany Jesosy ary aza vela herikerika foana ny amin'izao tontolo izao izay ka hitady fiainana ankoatran'izay ao aminao dia ny fanainao masina ampahery anay ankizy tanora rehetra indray anananay fahasahiana anantona anao Jesosy Kristy amin'ny fiainanay manontolo fa amin'ny anaranora teo no angatahanay izany vavaka izany amen afaka mipetraka ianareo Yaraka ivavaka isika Andriamanitra rainay io isaoranay ianao nanome anay izao fotoana izao andrenesanay ny teninao sy ny hafatrao amin'ny alalan'ireo mpanomponao izay hamaky ny teny sy ny mitondra ny hafatrao agnatanay ny fanahinao masina homba azy ireo ka ho tafapita somatsara any amin'ny vahoakanao ane izay tianao ambara ary aoka ho tsapany tsirairay fa ianao tompo no manorina ny fanekenao amin'ny olonao ianao efa nampionina azy sy namindra fo aminy ary hitarika azy amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny anaran'i Jesosy amen iaraka mamaky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Isaia
Isaia toko 7:7 andininy 9 ka hatramin'ny 13. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehovah: tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava, ka hanao ampifatotra hoe mivoa, ary amin'izay ao amin'ny maizina hoe miseho. Hihinana eny an-dalana izy, ary na dia any an-tendrombohitra mangadiady aza dia hisy ahitra ho azy ihany. Tsy honona na angetaety izy, ary tsy hamely azy ny ainandro migaingaina na ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary na any amin'ny loharano boiboika no hitondrany azy. Ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra, ary asandratra ny lalam-beko. Indreo tonga avy lavitra ireto, ary indreo avy any avaratra sy andrefany reto, ary avy any amin'ny tany sinima ireto. Miobiry lanitra ary mifaliry tany, ka velominy ioby ry tendrombohitra, fa Jehovah efa nampionina ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Marka toko 9:20 andiny 1 ka hatramin'ny 9. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary no maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo, ary niresaka hoe: iza re no anakodiany vato ho afaka amin'ny varavara-pasana hisolo antsika? Fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa nikodiany ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy: aza talanjona, mitady an' Jesosy avy any Nazareta, izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo ny nametrahany azy. Fa mandehana, lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy, arak'izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra, niala tamin'ny fasana, fa tora-kovitra sady talanjona izy, ary tsy mba nilaza na inona tamin'olona izy satria natahotra. Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako, fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra amin'ny fahorian'ny foko. Fa efa saiko niriko aza ho voaozina ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako, mba ahavonjeko ny rahalaiko, havako araka ny nofo. Izay Israelita sady manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba-pivavahana ary ny teny fikasana, ary koa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy, izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Marina,
Miarabantsika fiangonana tonga amin'izao Paska 420 izao. Ho aminareo ny fiadanana avy amin'ny Kristy, lay velona hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Ny firariana dia ho Paska fiorenantsika amin'ny fanekena ao amin'ny Tompo, atsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra ary ampandresantsika mandrakariva ity Paska 420 ity. Filazantsara araka ny marika toko fahaenina ambin'ny folo arak'izay efa novakina teo voalahatra raha teo amin'ny perikopa andininy voalohany hatramin'ny fahavalo no iarahantsika
amin'izao Paska izao. Ny fanahin'ny tompo anay amangy ny fotsika hiasa ao amin'ny feon'ny fiatretantsika hitombotsika amin'ny fandresena ao amin'ny Jesoa. Ety am-piandohana dia tsara ny mampatsiaro fa tsy mitovy ny fiainana ny Paska tamin'ny voalohany androndry Maria Magdalena sy Petera, ny fiainantsika fiangonana kristiana ty amin'ny taona 420 izany atao hoe Paska. Raha mamaky isika io tantara voasoratra ao Marka toko 9:20 io dia mahita fa tao anatin'ny tahotra ny fiarahamonina ary indrindra ny mpanaradian'i Jesoa tamin'izany Paska voalohany nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty izany. Ny 19 dia milaza fa na dia nandre aza ry Maria ary nirahana ilaza fa efa nitsangan'i Jesoa dia mbola naninona ihany izy nandositra ny ala tamin'ny fasana torakovitra tena hoe tahotra faratampony izy io sady talanjona gaga talanjona natahotra zany ny fihetsepon'ny maro amintsika amin'izao Paska 420 izao dia fihetsepon'ny olona tony, mety olona faly, mety malahelo koa angamba, fa tsy hoe matahotra ao aty am-piangonana. Andeha ny zotra isika. Tsy mitovy ny Paska voalohany sy ny Paska 420. Ny fiatretsika an'izany, fihetsepo entsika miatrika an'izany. Efa nitsangana i Jesoa. Efa nitsangana izy voalohany voakody ny vato. Ny faharoa efa nitsangana izy mitohy ny fiainana. Ary ny fahatelo efa nitsangana izy tononony manokana ianao. Tononony manokana ianao. Ampatsivana antsika amin'izao Paska 420 izao fa efa resy ny fahafatesany tamin'ny tsanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Efa nitsangana izy voakodiany vato. Voalazan'ny soratra masina manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 9 fa rehefa niomana fatratra ireo vehivavy tamin'ny menaka anosorana ny fatin'i Jesoa fa fomba tatsinanana teo zany hitahirizana ilay vatana mangatsiaka tsy ho tratry ny loha dia niresaka eny an-dalana izy manao hoe iza no anakodiany vato, lehibe dia lehibe ny vato. Eo amin'ny 9 olana mety tsy ahafahana mandroso anatanteraka ny fikasana. Olana mety tsy ahafahana manatanteraka izay heverina atao raha tsy miala tokoa moa ilay vato, ahoana ny azahoana miditra ao amin'ny fasana ka mahita ny fatin'i Jesoa dia mikarakara azy. Rehefa namalala rehetra amin'ny tompo, rehefa nandroso reto vehivavy reto, ambaran'ny soratra masina hoe rehefa nitraka izy dia nahita fa efa voakody ny vato ary dia talanjona izy raha niditra tao amin'ny fasana. Betsaka ny olana manakana antsika zanak'olombelona tsy androso amin'izay mety ho fikazantsika manokana. Fa indrindra manakana antsika zanak'olombelona tsy androso amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Resabe ny fitadiavana fitoniana sy fandrosoana eto amin'ny firenentsika maneran-tany koa
betsaka ny olana mila vahana satria raha tsy voavaha zany tsy afaka mandroso bebe kokoa. Dinika maro no atao. Azahoana mijery ny hoe aiza ny vahaolana manoloana ny zavatra sarotra mahazo ny fiangonan'Andriamanitra. Dia miresaka ny olona, dia mifanakalo hevitra, dia mifandresy lahatra. Ary tsy izany ihany fa ny atokantrano dia lany aiky eo anatrehan'ny fiainana andavanandro ny zanak'olombelona maika moa isika eto Madagasikara. Mitady vahaolana satria miamafy toa tsy misy masoandro miratra ho antsika malagasy. Fa amin'izany ny afatry ny Paska dia milaza manao hoe efa nitsangana izy voakody ny vato. Efa nitsangana izy voakody ny vato. Resy ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny resabe hitadiavam-bahaolana, ny fitanisana zavatra tsy mety eto sy eroa. Azontsika malagasy ho raisina amin'ny finoana ve zany hoe tsy soa nitsangana tamin'ny maty efa voakody ny vato. Azontsika fiangonana raisina amin'ny finoana ve ny filazana hoe efa nitsangana i Jesosy voakody ny vato. Aza be resaka eny an-dalana. Aza lany andro mitanisa firy ny maty androany, firy indray ny lozam-pifamoivoizana manodidina ny Paska. Fandao jereny mitraka fa efa voakody ny vato. Efa nitsangana i Jesosy voakody ny vato. Ny faharoa ry havana, efa nitsangana i Jesosy mitohy ny fiainana. Efa nitsangana i Jesosy mitohy ny fiainana. Hoy ny andininy fahafito amin'ny anaran'ny Tompo, fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo ho an'ny Galilea izy, ano ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo. Mitohy ny fiainana, mialohanareo any Galilea izy. Or Jerusalema ny fasan'i Jesosy, ary Galilea dia mianavaratra 300 kilometatra miala ny Jerusalema. Asaina makany ireto vehivavy ireto, asaina makany ny mpanaradian'i Jesosy, mialohanareo any Galilea izy. Galilea ry havana dia ilay toerana nanombohan'i Jesosy ny fiainany fiangonana ka nandraisin'ireo apôstôly ny antso. Ny antsony ny mpianatra. Galilea ilay farihy izay nandehanan'i Jesosy nitsingevana teny ambonin'ny rano. Galilea ilay toerana izay ahatsiarovana ny namokisan'i Jesosy ny vahoaka be dia be tsy omby 5,000 niainga tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Galilea ilay fivezivezen'i Jesosy nampianarany, naovany fahagagana, nanasitranany. Zany hoe tena ny fiainana andavanandro ny mpanaradian'i Jesosy, ny fiainana andavanandro ny mpianatra no tao Galilea, nanomboka tamin'ny fiantsoana. Ka ny hevitry ny hoe mandihana mialohanareo any Galilea izy, i Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty, dia te hamerina indray ny sain'ny mpianatra izay matahotra sy miady amin'izany tahotra izany, te hamerina indray ny fiantsoana azy ary mialoha amin'ny fiainany andavanandro. Ilay fiainana tsy misy sakafo, ilay fiainany fanjonoana, ilay fiainana firiariavana, toerana firiariavana andavanandro. Mialoha any Galilea i Jesosy. Efa nitsangana i Jesosy mitohy ny fiainana. Tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana
tao amin'ny fasana izay tsy nahitana intsony ny fatin'i Jesosy ny fiainan'ireto vehivavy reto mandehana mialohanareo any Galilea. Lazao an'izany ny mpianatra sy Petera tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana. Vehivavy dia nanao ny ezaka mba hikarakarana an'i Jesosy tsy hodin'ny fahatoloha anjary ho vovoka, fa teo amin'izany nanitsin'Andriamanitra ny fiheveran-diso, tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana ny fiainana, fa mitohy ary alohavan'i Jesosy. Betsaka no tavela ao amin'ny fasan'ny sika riavana. Fasan'ny mahery fo. Misy koa fitenenana fo azy rehefa mandroso Madagasikara. Hijanona any ve sika? Fa i Jesosy miteny hoe mialohanareo any Galilea izy. Izany hoe hatreo ny fiainana andavanandro, fa efa resy ny fahafatesana, efa nitsangana i Jesosy ary mialohantsika amin'ny fandrosoana misimisy kokoa izy. Raha tena raisika ny fahamarina ny teny hoe efa nitsangana izy, dia afaka androso ny fiainanao manokana, afaka androso ny ankonanao, afaka androso ny fiarahamonina, afaka androso i Madagasikara. Ny tsy fandraisantsika ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no mahatavelan'ny maro ao anatin'ny fahotana endriky ny fasana, ny mahatavelan'ny maro ao anatin'ny fatorana, tsy hahafahan'ny sainy mivoatra sy mandroso. Raiso ny teny hoe efa nitsangana izy, mitohy ny fiainana ary alohavan'i Jesosy zany. Ny fahatelo ry havana, efa nitsangana izy, voajery ny manokana ianao. Voatonona eto amin'ity soratra masina ity ny hoe lazao amin'ny mpianany sy Petera. Lazao amin'ny mpianany sy Petera. Voajery manokana ao anatin'izao fanambarana ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy ny hafatra ho amin'ny fitohizan'ny fiainana izao i Petera. Manodidina ny Petera dia fantatsika fa izy ilay malaky miteny, asesiky ny fihetsem-po, izy ilay nanatanteraka ny fahamarinan'ny soratra masina, mbola tsy misy akoho anena dia andaha intelo ianao, nangahiay izy tamin'izany. Ary tena nitsatoka tao ampony ny nenina satria marina taminy ilay tenin'i Jesosy ny amin'ny fandavana intelo. Fa voajery Jesosy manokana izay olona izay, ilay namolovolo tao anatiny no ny fandavana any Jesosy. Voajery Jesosy manokana. Tsy hoe ndana lazao amin'ny mpianatra, fa nisy fanavana hoe Petera. Petera izay ajatonona, fa voatendry hitazona ny fanalahidy, anorenana ny fiangonana. Ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonana, fototry ny fiangonana. Jesosy nanendry azy tamin'izany no nitanjaky ny finoany ny laza hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra. Nojeren'Andriamanitra manokana tao amin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty i Petera, toy ny hoe nampatsihivany fa miorina ary tsy miova ny fanekena izay nataony tamin'izany mpanompony izany, na dia niovaova aza sy ny vadibadika i Petera. Ry havana malala, tsy hoe adin'ny Jesosy ny vadisoan'i Petera, fa mihoatra noho izany dia tsarovany Jesosy mandrakariva ny niantsony azy, nanaovany fanekena taminy. Indray mety mieritreritra ny mpanaradian'i Jesosy hoe inona ny tsy efa nataoko, lavo tao anatin'ny fahotana. Efa nandahany Jesosy ka nanombo azy indray teo amin'ny hazo fijaliana matahotra, araka ny soratra masina hoe tsy misy famelana heloka intsony. Dia nanaoko totom-piainana mahatezitra an'Andriamanitra isika ary nanao anjoanjo tamin'ny fanombohana
amadiana ny fanekeny tsy ianao zay nolazana nanaiky ianao fa nandatsy ianao indray efa nitsangana ny tompo ianao indrindra no tonony manokana amin'ity paska 420 ity lazao ny fiangonana manontolo fa tononina manokana ny anaranao ninina nataonanao tamin'ny lasa ninina mampamolovoly anao ka eritreretina hoe ohatra ny tsotafarina zany fiainam-panompoko zany da izao tononon'Andriamanitra manokana ny anaranao mety topeteranao fa andry ny fiangonana ary na iza isika dia andry ny fiangonana lazaina aminao fa mialo amin'ny fiainanao i Jesosy Kristy mialohanao any Galilea Jesosy ary mandiana araka ny soratra masina fa mandeha araka izany ny fiainantsika ho ny soratra masina araka izay nolazainy taminareo feny ariavana teny hoe efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy voakodiny vato tsy misy sakana tsy ahafahantsika mandroso ho hitanao ny herin'Andriamanitra ary ho talanjona ianao efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy mitoy ny fiainana raisoa ny andraikitrao aza mijanona eo amin'ny fahafatesana mialohantsika ny tompo efa nitsangana tamin'ny maty ny tompo jereny manokana ianao tonony manokana ianao tsarony ny fadisonao nefa mihoatra noho izany tsy adinony ny anaranao satria tiany ianao misy afatra ho anao amin'ny soratra masina mba handiananao mahatoky amin'ny fandresena ao amin'ny Jesosy vakio ny soratra masina fa efa nolazainy taminao ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Aoka hivavaka isika misaotra anao indrindra izay Andriamanitra ny amin'ny mbola fampatsiahivanao ny fiangonana indray tamin'ny alalan'ny teninao fa efa nitsangana tokoa Jesosy Kristy izay manala ny vato misakana rehetra eo anoloanay ary mitoy ihany koa ny fiainana ao aminao indrindra fa ho an'izay rehetra mino ny anaranao fa tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana misaotra ihany koa anefa fa izahay tsiraray avy izao dia jerenao manokana ny fiainanay fantatra fa Andriamanitra maneho ny fitiavanao tokoa ianao anatin'izany rehetra izany tompo malalo rakofy ny indra fonao indray ary izahay tamin'ny fotoana rehetra izay ny salasalanay tsy nanananay fanantenana tamin'ny fiainanay indrindra raha mbola mitoetra ao amin'ny fahotana mandrakariva izahay ka tsy mety manaiky ny herinao Andriamanitra fa Andriamanitra manao zava-mahagaga tokoa ianao ary zavatra rehetra izay mety manavesatra anay dia hainao esorina eo aminay avaozy indray tompo ny finoanay anao anananay antoka fa Andriamanitra mijery ninay tsiraray avy ianao dia amindra fo aminay ane ianao amela heloka anay ane ianao ny amin'izay rehetra nahadiso anay teo anatrehanao ny amin'izay rehetra tsy nahatokianay ianao ny amin'ny tsy finoanay indrindra mino sy mahatoky izahay fa Andriamanitra be fitiavana sy famindram-po ianao ka manaiky amela amafa ny fahotana rehetra noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao fa amin'ny anarany rahateo no hivavahanay toy izany amen. Ujini funisa
Andriamanitra mamindra fosy tsy mitahiry fahatezerana amintsika tokoa ny Andriamanitrantsika. Koa mitsangana ary raiso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo amintsika. Fa hoy ny Tompo, ary ny lalàna dia niditra koa be ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny abeazan'ny ota no ny oaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Voavelany elokareo no ny anarany masina. Miderany Tompo. Amen. Saruna di fautani sabatani uluna isai tsisande Jehova eluka ahitsi misifitaka ni fanaini. Sina Jesus Isai sarana Eia nambi antanaika Mentina beutana Imenarana esina Ifrasana vinakina Kaia namanukatani Yanichai Matsiaro sambatra tokoa isika satria voavela eloka. Andeha ary isika hiaraka anaiky isianambara ny finoantsika izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nitsarana napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ankavanan'Andriamanitra raitsy toa avy any afiny tsara amin'ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hiombona amin'ny vavaka fangatana isika ry havana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tomponay io fa amin'izao ora sy fotoana izao indray dia afaka mitanila eo an-tongotra ao izahay mivavaka aminao, mangataka aminao, manambara aminao ny zavatra rehetra mahatery anay eo anatrehanao satria fantatra efa Andriamanitra mihaino sy mamaly vavaka anay tokoa ianao. Ankehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny fiangonanao. Ianao Andriamanitra izay nampitsoro ny fiangonana ho vavolombelonao, anambara ny fahamarinanao etỳ amin'izao tontolo izao. Mbola hampahery anay indray ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hahatonga ny fiangonana asa hijorony amin'ny finoana mandrakariva, amin'izay rehetra asainao ho tanterahiny dia ho tanteraka araka ny sitraponao izany. Mivavaka izahay ho an'izao fiangonana fitandremana misy anay izao. Ianao Andriamanitra hitahiry anay amin'ny finoana mandrakarivany ka ny teny rehetra izay nafafi taminay dia anjary ho fiainana ao anatinay ireny ka hitombo mandrakariva amin'ny fanoloran-tena izahay amin'ny fanavaoza mpanoloran-tena ihany koa ary havaosy hatsara amin'ny fitondran-tena masina araka ny sitraponao Andriamanitra. Mivavaka aminao izay ankehitriny mahatsiaro manokana ireo izay tsy afaka niombona tamin'izao Fanompoam-Pivavahana izao no ny antony maro samihafa izay ianao no mahafantatra azy ireny. Hijery azy ireny manokana ny ianao amin'ny indra fonao lehibe sy amin'ny fitiavanao tsy hita lany.
mivavaka izahay ankehitriny ny mba ampaharetanao anay mandrakariva ihany koa amin'ny finoana izay efa nomenao anay tsirairay avy dia irizao aminao izay Jesosy ho anay mpandray fanasan'ny tompo rehetra mba tsy hempotra amin'izay fanekenay teo anatrehanao ho an'ny vita batisa rehetra mba hatonteraka izay rehetra efa nandraisan'ny fahasoavana tao aminao ihany koa ary ho an'ny kristianina rehetra tsy hakanavaka ihany koa dia enao Andriamanitra ny omba hitay anay tsirairay avy mivavaka izahay ho an'ny tokantranonay ny amin'ny asa aman-drarahanay ny amin'ny fitiadiavana ihany koa ny amin'ny fianaran'ny zanakay sy ny hoavin'ny taranakay enao Andriamanitra mahalala izay rehetra mianjady izay rehetra mahazo ny tsirairay avy fa fantatra ihany koa anefa fa Andriamanitra manala ny sakana rehetra ianao ka mahatonga anay androso amin'ny finoana lalina anao Jesosy Kristy mivavaka izahay mangataka ho andreo izay azo pahoriana amin'izao fotoam-pifaliana izao enao Andriamanitra no ampahery azy ireny anala ny alahelo anamaivana ny vesatra rehetra tsampan'izy ireny ihany koa ary iombona amin'izy ireny amin'ny fahoriana mivavaka izahay ho andreo izay tsy salama ny diakapoka taminao tokoa ny Jesosy Kristy no entinao hanasitrana azy ireny ary anala ny fangiry firintsy sy ny fanaintaina ny nofy ihany koa mivavaka izahay ho andreo manana olana ka tsy mahatsiaro mitodika aminao Andriamanitra akory azy fa enao Andriamanitra no hanome fanantenana azy ireny indray dia mivavaka izahay Jesosy na ho an'ny lavitra na ho an'ny akaiky ihany koa dia ombany ny tana maherinao ane fa mahatsiaro izahay ho an'ity firenena ity izay tsy misy miafina aminao zava-mitranga rehetra na ny tsara na ny ratsy mivavaka izahay ho an'ny mpitondranay mba hanana fahendrena dia ilay fahendrena avy aminao Andriamanitra ahafahany mandamina sy mitondra izao firenena izao hanana ny vahoaka fiadanana sy filaminana Tompo malalo raha tonga eto izahay izay tsirairay avy ihany koa dia manana izay mahatery anay etaetanay tiana hoentiny eo anatrehanao dia indro tononay ao anatin'izao vavaka mangina izao izany amin'izany rehetra izany Andriamanitra dia ny sitraponao no irina indrindra ho tanteraka fa indro kosa ny vavakay farananay amin'ilay fanampianaran'i Jesosy manao hoe sainay ao sy any an-danitra ho masinana ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay no izay anana sahaza ho anay ary mamelay ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen saorantsika ny barao-piangonana izay nitondra ny tsara ho fantatra ny amin'ny fiainan'ny fiangonana izay ijoroana eto riavana dia ampahafantatra antsika ny fifidianana vita teo anivon'ny sampana Dorcas ny talata 7 Martsa lasa teo hoy ny tompo tsy ianareo no nifidia fa izaho no nifidy anareo tononona raha matoisany barao ny sampana Dorcasy ny filoha randriana solo lalaina filoha mpanampy raha Benjarisan Olivia Michel mpitantsoratry ny fivoriana voalohany raha Kotondrabe lahatra ny Rina mpitantsoratry ny fivoriana faharoa raha Ary-Malala Raymond mpitantsoratry ny vola raha Soarin-Janahary Charline mpitahiry vola raha Bodo Ary-Manana ny voanitra mpanolo-tsaina raha Mily Arinivo Liliane ny komity kosa dia ireo birao voatonona teo miampy ireto anankitelo ireto raha Zanamiadana Honorine Liliane raha Manandraibe Jacqueline Olga ary raha Velon-Janahary Vololony aina ho mpandini-bola ny sampana Dorcasy dia raha Almahefa antry ny aina lalao sy tsy vahiny solo vonomboangy ny Rina mpikambana ao Mpievitra fitandremana avy amin'ny Dorcasy raha Velon-Janahary Vololony aina ho mpikambana ao amin'ny komity lehibe synodam-paritany Dorcasy raha Mily Arinivo Liliane sy randriana solo lalaina
ho amin'ny sampanasa asa fitorianany filazantsara fitandremana dia rary malala Raymonde sy rakotondrabe lahatra ny rina. Ny tompony ampahery ireo mpanompon'Andriamanitra ireo amakivaky ny taom-piasana miaraka amin'ny mpikambana rehetra eo anivon'ny sampana Dorcas. Raisoa amin'ny fahatokina ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra noho ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Umeni tanzaka Fanombohana kata iveluna Manchesita kazi rifavatesano Azamudi regina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.